Miarabantsika tompoko zay mijery sy manaraka ity fahitalavitra ity amin'ity maraina zay nomen'Andriamanitra antsika ity na amin'izao arivariva efa maty masoandro efa eo ambony fandriana sy eo mpisakafona ihany koa ny akamarony ny fianakaviana amin'izao alina izao dia tononona ny fahasambarana sy ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ho amin'ny ankohonanao. Miarabanao ihany koa ny tenako pasteur zay natotosa izao fandarana zao hatramin'ny farany. Manona ny fiadanan'ny tomponao pasteur Tofo, miarabantsika amin'nikafy tompo. Amin'ity andro anio ity dia iresaka indray tsika ny Genesis toko fa 4:30. Misy révélation goavana be zay nomen'Andriamanitra antsika ato amin'ity Genesis toko fa 4:30 ty. Manana minitra maromaro tsika mba afatsika miara-dalana ary zany no anasana ianao mba tsy ho tapaka mihitsy ny fanarahana n'izao école biblique izao ambaranay matetika eto moa ny hoe raha vao sambany ianao anaraka n'ity fandarana ity dia tsy maintsy tsy mahay baiboly ianao zay ny dikan'izay ianao le miteny mihitsy zany hoe za tsy mahay. Misy amintsika efa mataonany maro no tafy an'izany anarana hoe kristianina nampandray fanasan'ny tompo zany fa nany mivavaka ary ianao mety tsy mahay ianao akoatry ny hoe raha inay zay ny an-danitra dia vavaka ao amin'ny sakafo dia ny vavaka fanekemponoana zay ihany mety vavaka hainao fa ao anatin'ny fanarahanao ny tenin'Andriamanitra dia isy fahalalana zay tovozinao ary zany no anasana ianao mba anaraka n'izao fandarana izao. Tombony lehibe moa zany ho antsika ihany koa zay efa mba atao hoe manana sompotsompony kely amin'izay fahalalana zay dia vao maika miamitombo araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe maro no mazoto mandinika ka hitombo fahalalana. Ary atao anatin'ity fahalalana ny tenin'Andriamanitra ity no atao hoe soridalana hitondrana antsika ho amin'ireo lalam-pitahiana be dia be zay tokony ho azontsika ary lalana ihany koa zay hitarihan'ny fiainanao manokana ho any amin'ny fiainana mandrakizay izany. Koa melohany amakitsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao aloha hiaraka sy hivavaka isika ametraka mbavaka ity fotoana ity hivavaka tsika tompoko raha eo misaotranao zay amin'ny anaran'i Jesosy tompo raha toka mbola nomenao an'izao fotoana zao ahafanay mianatra ny teninao ahafanay mianatra ny amin'ny sitraponao ny fanainao masina lay mpitaridalana mahay indrindra no anokatra ny mason'ny sainay anokatra ny babanay ary anokatra ny fony reto mpiainy reto ihany koa sy mpijery an'ity télévision ity. Azoko antoka tompo fa ny teninao dia votsara hifafy any ampon'ny olona hitondra vokatry ny fanahy hitondra vokatry ny fibebahana hitondra vokatra raha materiel ary ny fiafarana zo ny teninao dia fiainana mandrakizay. Mino atompo fa nizaniza mijery an'ity fahitalavy ity reo zay milaza ny tenany fa ohatrany mbola tsy mahay dia hitompo fahalalana nefa mba manana sombotsombony satria dia sombotsombony ihany ny fahalalana ety ambanin'ity masoandro ity dia manomboka hitombo zany fahalalana zany Andriamanitra tompo ary tsy hijanona eo amin'ny fahafantarana sy ny fahalalana fotsiny ihany fa isy fiatraikany isy vokany ngeza be eo amin'ny fiainany tsiraray avy eny Andriamanitra ny teny zay ho raisiny reto olona ireto. Ny marary dia isaorako anao fa efa sitrana sady izy ireo ao anatin'ny fatorana sy ny fangejan'ny asany demoni sy ny fahazaran-dratsy dia ny teninao no mamonjy ny teninao no manasitrana ny teninao no manafaka ary ny teninao mamelona an'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahako zany vavaka izany. Amen. Eny tompoko amaky ny tenin'Andriamanitra antsika ato amin'ny bokin'ny Genesis toko 4:30 manomboka amin'ny andininy voalohany izany. Dia nivoaka Dina zanaka vaviny Lea zay naterany tamin'i Jakoba mba izany zazavavy tompo tany ary nahita azy Sekema zanaka lahany Hamora Hivita andrina tamin'izany tany zany dia naka azy izy ary nany taminy ka nampihety azy ary ny fony dia raiky tahotra tamin'ny ny fony dia raiky pity tamin'ny Dina zanaka vaviny Jakoba eny tiany zazavavy izy ka dia nanao teny malefaka nafinaritra azy ary Sekema dia niteny tamin'ny Hamora rainy ka nanao hoe alao io zazavavy io vadiko ary reny Jakoba fa efa nandoto any Dina zanany vavy izy nefa ny zanany lahy mbola niandry ny omby amanondro ny tany atsaha
ka dia nangina aloha Jakoba mandra-pahatongany dia nivoaka hamora raha ny Sekema nakany amin'ny Jakoba hidinika taminy ary ny zanaky Jakoba dia tonga avy tany an-tsaha rehefa nandre izy ka nalahelo sady tezitra indrindra satria Sekema efa nanao zay fady indrindra teo amin'ny Israely noho ny nandreny tamin'ny zanaka vaviny Jakoba fa zavatra rehetra tokony atao izany ary amora ny dinika taminy ka nanao hoe ny fon'ny Sekema zanakolahy efa raiki-pity amin'ny zanakareo vavy koa masina ianareo mba meo azo vadiny ary eo koa ifanambady anaka isika meo anay ny zanakareo vavy ary alao anareo kosa ny zanaka ivavy dia iara-monina aminay ianareo ary indro ny tany eo anoloanareo oneno dia manaova varitrao ary eo koa ho isa ny tompotany ianareo ary ho Sekema tamin'ny ray ny dina sy ny anadahany aoka mba hita fiteo masonareo aho ary izay lazanareo amiko dia omeko na dia arena be zavatra betsaka azy amasainareo omeko dia omeko ihany arak'izay olazainareo amiko fa omeo any zazavavy ho vadiko ary ny zanaky Jakoba namaly any Sekema sy amora rainy tamin'ny fitaka ka nisarolo azy noho nantotoany any dinana baviny ary izy taminy tsy azonay atao ny anome ny anabavinay ho an'izay lehilahy tsy voafora fa fahavitavetana aminay zany izao ihany no azonay ny akenanareo raha ho tahaka anay ianareo ka ho firana ny lehilahy rehetra aminareo dia omenay anareo ny zanaka ivavy ary ny zanakareo vavy kosa alainay ho anay dia iara-monina aminareo zay ka ho firenena ray isika fa raha tsy hanaraka ny teninay ianareo ka ho firana dia alainay ny zanaka ivavy ka andeha izay dia sitraky amora sy Sekema zanany zany ateny izany ary tsy nitaredretra ilay zatovo hanao izany zavatra zany satria efa tia ny zanaka vaviny Jakoba izy ary izy no nalaza indrindra tamin'izay rehetra tao an-tranony rainy ary amora sy Sekema zanany lanaka eo amin'ny vavadany tanànany dia niteny tampona tao an-tanànany ka nanao hoe ireo olona ireo mipetraka tsara eto amintsika dia aoka olona eo amin'ny tany izy ka anao varitra eto fa indro ny tany dia malalaka eo anoloany ny zanany vavy dia aoka alaitsika ho vaditsika ary ny zanatsika vavy dia aoka homentsika azy kosa nefa izao monja ihany no anaovan'ireo lehilahy ireo fanekena amintsika mba hiara-monina amintsika ho firenena ray mba ho firana koa hono ny lehilahy rehetra eto amintsika tahaka izay namorana azy ireo tsy ho antsika va ny omby amanondrony sy ny fananany mba amin'ny biby fiompondrehetra aoka anaiky ny teny ihany isika dia hiara-monina amintsika izy ary izay rehetra nivoaka tamin'ny vavadiny tanànany dia nanaiky ny teniny amora sy Sekema zanany ary ny firana ny lehilahy rehetra dia izay rehetra nivoaka tamin'ny vavadiny tanànany ary noho ny tamin'ny andro fahatelo rehefa nlaina rano mafiny izy ireo dia samy nitondra ny sabany ny zanaky Jakoba roalahy dia Simeona sy Levy anadahany dina ka niakatra sasa tao an-tanàna dia namono lehilahy rehetra tao ary hamora sy Sekema zanany lahy dia novonony tamin'ny lehilahy tsabatra koa dia naka ny dina tao an-tranony Sekema izy ka lasa nandeha ary ny zanaky Jakoba nakeny amin'ny faty ka namabo ny tanàna noho ny nantotonony anabaviny ary ny ondry amanosiny sy ny ombony sy ny brikiny mba amin'izay rehetra tao an-tanàna sy izay rehetra tany an-tsaha dia naoriny avokoa ary ny fananany rehetra sy ny zanany madinika rehetra ary ny vadiny dia nobabony ka ny fony avokoa mba amin'izay rehetra tao an-trano ary hoy Jakoba tamin'ny Simeona sy Levy efa nahatonga loza amiko ianareo fa efa nomaimbonareo eto amponina amin'ny tany aho dia amin'ny Kananita sy ny Pirizita nefa olombitsy aho ka dia hiangona mela izy ireo ka hamono ahy dia ho fongotra aho dia izao sy ny ankonako fa ho kosa izy moa ny anabavinay havela hataony toy ny vehivavy janga va ia zava-dehibe zay Pasteur Tofo ao anatin'ny fianarana tranontsika ny fandiniana lalina moa no tena atao tsamy Pasteur izay voalazan'ny baiboly sy ny zavatra tokony ho ataontsika mpanompon'Andriamanitra izany rehefa rafitiny nandresaka ny omaly dia ny hoe i Jakoba tafahoana tamin'ny Esau ralahany dia nifidy toerana anankiray anefa i Jakoba mba hipetrahana zany hoe izy tsy niverina tanteraka tany amin'ny tanyrazany tsy niverina tanteraka tany izy raha ny marina fa nanorom-ponenana tamina toerana anankiray hafa dia teo amin'ny tany anankiray izay misy an'ny Amora sy Sekema zany i Amora moa dia tsy iza fa rainy Sekema zany
de namorom-ponenana teo a izy menakavy eo foana zany no zavatra tsara diniana satria ozy izy eo amin'ny andininy voalohany eto amin'ny toko faefatra amby telopolo dia nivoaka dina zanakavaviny Lea izay naterany tamin'ny Jakoba mba izany zazavavy tompotany ary nahita azy Sekema zanakalany Amora ivita andrina tamin'izany tany izany dia naka azy izy ary nandry taminy ka napetsy azy teto raha nydiniana zao io famakina ho azy hatramin'ny farany io pasteur Tofo dia ny afara tamina problema mahatsiravina ny fiainan'i Jakoba sy ny taranany ny afara tamina olana satria lasa nisy ady mahatsiravina teo amin'ny zanaky Jakoba lehilahy sy ny mponina tao amin'le tanàna ary dia ny afara tamin'ny fandosirany Jakoba mihitsy zany hoe tsy maintsy nandositra Jakoba niala tao amin'ny tanàna io fa zava-doza no nitranga tao anatin'io le tanàna io pasteur Tofo ny andohan'ny adin'ny zanaky Jakoba sy ireo lehilahy tao amin'le tanàna ireo dia zavatra anankiray ihany resaka problema na fijangajangana resaka problema na fijangajangana zany hoe ny zanakavaviny Jakoba atao hoe Dina nalainy le lehilahy atao hoe Sekema nalainy ankeriny fotsiny tao dia nandriny niaraka taminy dia tsy nanaiky ilay zanakalahin'i Jakoba hoe maninona ny anabavina iny natao an'izany dia natonga andry zalahy reo namono an'le olona rehetrarehetra tao tanàna zay mbola idirantsika lala ihany rehefa avy eo fa le tiana atongavana dia le hoe eo amin'ny andininy voalohany hoe dia nivoaka Dina zanakavaviny Lea izay naterany tamin'i Jakoba mba izany zazavavy tompotany nivoaka Dina ijerany zazavavy tompotany nisy zavatra nisy tsy fitandremana nataonyity zanakavaviny Jakoba ity teto satria izy ange olona hafa mihitsy any izy ny taranaky Jakoba ny hafa mihitsy Andriamanitra no nifidy an Jakoba sy ny taranany ary mazava ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jakoba hoe avy aminao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ianao dia firenena masina ho ahy ny fitezan'Andriamanitra ny Jakoba sy ny zanany hafa mihitsy pasteur ny fitondran-tenany iainan'ireo ny fitondran-tenany ny toetrany ny toepony hafa mihitsy ny fomba nitezanan'izy ireo i Jakoba sy ireo zanany rehetrarehetra ireo ny olana fotsiny nefa teto dia zao raha vao tonga teo amin'le tany Dina dia zao i zanakavaviny Jakoba dia hoe andeha hijany zanakavaviny tompotany a nefany hafa mihitsy koa ny coutumeny ireo olona ireo hafa ny fitezana azy hafa ny fitondran-tenan'ireo olona ireo raha teo tsy mifora azonao hafa ny fiainany dia nisy tsy fitandremana tao anatin'ny Dina dia lasa nijeren'le ankizivavy tany dia nikambakambana tamin'le ankizivavy tany dia ny afarany ny afara tamin'izay karazana violence ny afara tamina zay fanolanana ny te ankizivavy ty zay dia ny afara tamina ady mahatsiravina eo no idirantsika sady pasteur ny amin'ny hoe resaka tanora ny indrindrandrindra ny mpino sy ny zanak'Andriamanitra samy hafa mihitsy pasteur ny fitezana ny hoe zanak'Andriamanitra ianao mpanompon'Andriamanitra ianao sy ny hoe ny zanaky ny any amin'izao tontolo zao le zavatra tiako resana any amin'le zanaky zao tontolo zao dia tsotra be mihitsy le hoe olona tsy de mivavaka satria ny olona tsy de mivavaka pasteur dia tsotra be ny mahamaiky azy dia balle ny mahamaiky azy dia lamody misarika ao amin'ny fijejejona sy favetavetana ny mahamaiky ny zanaky ny zao tontolo izao ny ankizivavy dia ny bridana ahoana ny fomba isehon'ny tratrany ahoana ny fomba isehon'ny fiahany ahoana ny fomba isehon'ny fotrany zany mahamaiky any ankizivavy tsy mivavaka tsy matahotra an'Andriamanitra mamaiky any tanora ny any amin'izao tontolo zao dia moramora ny any ankenan'le hoe vehivavy sarinda na lehilahy sarim-bavy
any am'izao tontolo zao de mety le hoe lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy any am'izao tontolo zao dia mety le hoe misotro labera foana itsaky ny weekend itsaky ny zoma ariva de mitsofoka am'le zoma mafinaritra de misotro labera de miditra boaty de mirevirevy zany ny zavatra fanao any am'izao tontolo zao any am'izao tontolo zao de mandany andro amina resaka film vetaveta film ratsy any am'izao tontolo zao pastera dia mandany fotoana na resaka lehilahy sy ny resaka vehivavy any am'izao tontolo zao dia zany ny fiainana eto am'ty zao tontolo zao ty ny fiainana mazanak'Andriamanitra nefa tsy zay fa ny fiainana mazanak'Andriamanitra pastera de manana fitezana manokana any amina trano fivavahana any am-piangonana firesaka montana firesaka ao anaty fahamasinana fitafy ao anatina fahamasinana asinao raha andray andraikitra ihany raha andany fotoana saiala voly ihany de miditra choral miditra ao anatin'ny sampana tanoro miaina amina zavatra tena madio sy mazava zany hoe tena fiainana tsy misy avaratra mihitsy ohatra ny sanatry hoe zanaka ondry zanaka kosoa mihitsy zany raha fitinina mialatsiny ny tena an'izay hoe zanaka kosoa sy zanaka ondry ny zanaka kosoa fatatsika tsara fa ny mahafinaritra ny zanaksoa pastera de zao ny miosopotaka ny mahafinaritra ny zanakosoa na de efa avy miosopotaka atao anaty fotaka ary izy tao tamimbary ka nandeha ny sasanao de ny mahafinaritra azy ny verina miosopotaka indray zay ny mahazanakosoa azy de ny mitrongy fotaka izy mitrongy maloto ary ny mahafinaritra ny zanakosoa ny zavatra tiany ny zanakosoa de zao zavatra maloto ny tiany zavatra maloto ny tiany tsy zay anefa ny zanak'ondry ray de vilona maintso ty zavatra madio ny zanak'ondry raha vao ohatra ka maloto de tsy mahazo aina raha latsaka atao anaty fotaka izy tsy mahazo aina raha malotoloto izy tsy mahazo aina ka samy hafa mihitsy ny zanaka izao tontolo zao sy ny zanak'Andriamanitra pasteur tovina rivotre marivony ny raharaha be tamidina nefa teto de zao ny fangaro ny tsofoka tao am'ireo le hoe zanaka vavin'ny tompo tany ny fangaro tam'ireo izy ary na oela na oaingana pasteur tovina rivotre marivony io ohatsy izy mivoalaza baiboly asy izy iny any amin'ny hoe fikambanana ny ratsy manimba fitondratena tsara any amin'iny izy iny pasteur any amin'ny Korintiana voalohany toko 7:telopolo toko 7:folo andeny 7:telopolo any ny fikambanana ny ratsy manimba ny fitondratena tsara zany hoe na elaky na oaingana ianao mifampitakosokosony eo ianao mifandrairay eo ianao mifamatipatotra eo de itera-doza hoaty ny ara-panahanao ary zany ngery iray aman-dreny zany ngery tany tsy fahateretsaina pasteur ny hoe tsy fahateretsaina ny hoe andana aza de mikambakambana loatra am'izao tontolo zao aza de mifampitakosona loatra am'izao tontolo zao aza mifampitakosona loatra amin'ny olona tsy mivavaka tsy fahateretsaina izany fa fiarovatena satria ny fikambanana ny ratsy na oela na oaingana hanimbanao io hanapotika anao io zany ny ampianarantsika ny tanora pasteur na hany ampianarana na hany ampiasana fidio ny namanao tsy hoe tsy hifandray amin'ny olona ianao fa ny olona rehetra azonao hifandraisana nizanizy fa ny hoe olona hifampitakosenanao tsy ndriko tsara pasteur atovy ny olona hifampitakosenanao iza ny olona hifampitakosenanao iza ny olona tena mifamatotra aminao zay ny mila tandremana fa ny olona rehetra azonao hifandraisana daholo na iza na hany ampianarana fa io namanao mifokarongony miaraka aminao io foana miarakaraka amin'ny namana mpifokarongony io ianao ny afaranao tsy maintsy mifokarongony rehefa minamanamana amin'io namanao mpisotro labery io foana ianao na ho tianao na tsy tianao tsy maintsy hisotro labery ianao ny farany rehefa miarakaraka amin'ny ankizy vavy io ankizy vavy mifokarongony io ankizy vavy mity mampideradera ny fiainy nefa ianao olona manao zipo lavatra ary akaiky ny ary amin'ny ambany lohalika ary fa io ankizy vavy manao sorte ankizy vavy mampidera ny fotrany ankizy vavy miresaka vetaveta isaka miresaka io ankizy vavy namanao io de lehilahy foana resaka lehilahy sy fa vetavetana foana de ozy ianao hoe za izy manao ny ataony fa za tsy miaraka aminy fa na oela na oaingana ny fifampitakosenanao amin'ny ankizy vavy io de ahatonga anao voatarika ary ho simba mety tsy manao ny ataony ianao androany aloha
mety mbola tsy hanao ny ataony ianao rapitso fa nao ela nao aingana ny gasy ara-pasteur manana an'izao fomba fiteny zao malagasy hoe ny ela maharay roa zay fampitakosenanao ihany ny amaritra ny hoavinao amaritra ny fitondran-tenanao orina kely eo mety androany mpiara-miasa aminao izay hitakosenanao be io tsy oroko tsara pasteur hitakosenanao be tsy afa oaly hoe mifandray ny olona rehetra tokony hifandraisana daholo fa misy olona zay tena mifampitakosina aminao ianao anefa tsy mitondra azy hivavaka izy koa tsy resy lahatra hivavaka nefa ianao de misy fotoana tomfoana ka amin'ny fotoana ianao izy fotoana tsy ho ampiampihery de ho voatarika ianao amina zay fitondran-tena maloto sy fitondran-tena tsy masina izay ary zay ny erreur ny dina teto zay ny olana anazy ny dina teto nandeha voasariky tsy hoe tonga angizy de nijangajanga pasteur tsy hoe tonga angizy de fa niodina teo ny tantara de ny fandrairay teo miafarany tafalatsaka tao anatina fahotana tafalatsaka tao anatina fahalotom-pitondran-tena tanteraka ny afarany idina pasteur tofo ya marina zay pasteur Ertina ny fikambanana amin'ny ratsy tokoa de manimba ny fitondran-tena tsara Korintiana voalohany toko 5:10 izy teo ny andiny 7:30 ary ho ihany koa ny teny soratra masina i Jaona apôstôly de nilaza pasteur manao hoe ry malala ozy aza ny ratsy no alaintahaka fa ny tsara fa zay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra fa izay manao ny ratsy kosa tsy mba avy amin'Andriamanitra sady tsy malala an'Andriamanitra na oviana ireny raha iverenantsika kely lay tantara teo dia tahaka an'izao izy io rehefa vita lay fanompona zay nataony Jakoba tao amin'ny labana rafozany dia nentin'Andriamanitra ho amin'ny sehatra avoavo kokoa i Jakoba zay foana zany ny tsara mariana ny hoe niady lalovanao androany dia tohatra anankiray andigananao amina karazana dimension anankiray izay ady lalovanao zay tsy hoe mpanompo ny labana tao foana i Jakoba fa tonga ny fotoana de ozy izy Andriamanitra manao hoe mitovy amin'le teniny tamin'ny Abrahama mihitsy melanao eto de mandehana indray makany amin'ny tany Kanana mitovy amin'le mandana amin'ny tany zay sioko anao zany hoe ny lalana nitondran'Andriamanitra azy zany pasteur de izao tao amin'ny labana tao arana tao izy no naseho an'Andriamanitra azy natorona Andriamanitra mazava tsara mihitsy no hoe aty no destination final de any amin'ny tany Kanana de marina be mihitsy le zavatra nambaranao teo hoe tena ny teny no mijanony Jakoba de teo amin'ny toerana nisy any Amora sy Sekema zany hoe ny marina zany ny fahalavony dina zanany de nisy andraikitra le ray aman-dreny satria Andriamanitra ny teny taminy hoe miverenany an-tany razanao verenany amin'ny tany Kanana izy nijanona teo atenatenan-dalana asa mety hoe nahita fafinaretana teo na namokatra le toerana de nijanona teo izy ary hitantsika ao amin'ny toko 5:30 rehefa avy eo fa ny zavatra nitranga azy de rehefa tena poritra loatra Jakoba ka nasain'Andriamanitra niverina tany amin'le toerana de teo vao nahitana porofony hoe ary io reo Andriamanitra hafa zay nitoponareo tany amin'ny tanindrazana tany amin'ny labana tany zany hoe mbola nisy karazana Andriamanitra hafa be dehibe niaraka tamin'reto zanaky Jakoba sy ireo mpanompony marobe izay niaraka taminy zany hoe nisy andraikitra le ray aman-dreny de Jakoba mihitsy tsy voafehiny tamin'ny apahany betsaka mihitsy zany le zanany pasteur zay ny natonga le nampididoza za zavatra zay io moa ny baiboly de miteny an'izao teny zao manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza zay le andraikitsika ray aman-dreny zany hoe miankina aminao ray aman-dreny ny fomba fitaizana ny zanakao raha ohatra ka ho taizanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra lala amin'ny baiboly ho ampianarinao tsara ny zanakao de ho tahin'Andriamanitra ianao fa raha i zanakao io no irahanao mividy sigara hoe mandana mba hividiano sigara kely esy ndana mba hividiano tapany kely ary mba hividiano an'izao zava-mahadomelona no anyrahanao ny zanakao ndana mba hividiano paraky gasy kely ary ambodiny sotry de zarinao am'zany ny zanakao de farany asainao mividy sigara izy sady asainao mampirehitra de misitona kely isaky ny mampirehitra nefa rano tsy maintsy ho zatra izy
fa raha mitaizazy ianao amy sitrapon'andriamanitra ka ohatra isakariva ohatra mba manao fotoambavaka kely nareo anatao tokantrano ato ny maraina vaovao iny mba somary mba miaraka misaotra an'andriamanitra de zava-dehibe loatra ny zavatra oatrany zany misy fotoana ohatra hoe mba raha mijery filma ianareo dia tsy karazana filma renyle filma mamofady reny no iarahana mijery amin'ny ankizy fa mba hoe mba zavatra manome voninahitra an'andriamanitra ary zany no andrakitsika ray aman-dreny ry havana zany no andrakitsika ray aman-dreny fa rehefa diso lay fomba fitaizana an'le tanora de jereo tsara mihitsy fa lasy dina nandendeha asa mety tsy nahita fititao tokantrano ray aman-dreny tao koa izy nga de lasa izy nandendeha de rehefa nandendeha izy de nahita ny zanaka vavy ny tompo tany ka ny olona eny am'izao tontolo zao ny lehilahy n'izao tontolo zao de zavatra railony ao anatiny tsy de anambady anao loatra ny tanjony tsy de ny hoe hiaraka aminao loatra ny tanjony fa ahoana ny amitenanao ahoana ny anam-pitena ny fahadiovanao ahoana no andravana ny fahamasinanao tratran'izay ty zanaka Jakoba atao hoe dina ity ary fa fahambaraka sy tena fampitena lehibe tamin'ny Jakoba mianakavy zany zavatra zany eto a de tena te hisarika sy atsika tanora ngamany raha atao hoe manao fampitana kely tsika fa tsika moa tsy mahita zay tany amin'ny 300 taona lasa na 400 na 100 taona lasa fa raha ny mba hifahitako azy pasteur raha mba hifahitako azy de zao vanim-potoana iainantsika izao no anisan'ny vanim-potoana tena mahabe ny fakapana-ndrindra am'ty resaka fijagajagana ty ny fakapanana fijagajagana tsy hoe ny an-dalambe any fa na de am-piangonana azy na de am-piangonana azy zao zany ny fiheverako hoe am'izao vanim-potoana zao no mahabe ny fakapanah-ndrindra ary na de matory amin'ny alina azy ianao ka manokatra ny Facebook io de misy fakapana ao anatiny io mijery amin'ny télé ianao de misy fakapana be lehibe zany hoe tena maro de maro zany ny zavatra manitona ka mahatonga ny filan'ny olona anankiray hetsika am'izao vanim-potoana ilantsika izao ary zany ane no mahatafiditra le hoe misy kristianina be lehibe tratrana fahamainana ara-panahy am'izao fotoana zao be lehibe kristianina mafiady tsy mahazo valim-bavaka be lehibe ny kristianina mikorotana ny fiainany satria tonga mivavaka izy any am-piangonana fa voafatry le fakapanahy ihany misy filana tafiditra ao anatin'ny fony misy filana tafiditra fitsiriritana ao anaty ao ary verimberitsika foana pasteur fa ny fijagajagana tany amy andro mididy folo de milaza manao hoe aza mijagajanga zany hoe le mijagajaga mivantana fa ty amin'ny andro ny fahasoavana am'izao enatsika izao de mafimafy kokoa ny lalàna noho ny tamin'ny lalàna taloha satria vao mijery vehivavy na lehilahy ila azy ianao zany ten'andriamanitra de efa mijagajaga tao am-ponao sahady dikan'izany ry havana raha tsy miorona tsara my fivavahantsika raha tsy tena misafidy de apetraka foana io raha tsy tena misafidy ianao ka manapa-kevitra ny tena hoe miara-dalana aminao a Jesosy ho tapahako ny fifandraisana fisakazana am'izao tontolo zao de ho voafatotra foana ary de aenona be lehibe ny karazany zavatra eno am'izao vanim-potoana zao lavo ny ranina mpanompon'andriamanitra an'izao ny lavo mpinotra an'izao ny lavo misy mpanompon'andriamanitra mafanafotra an'izao ny lavo ny antony de tsotra be ao le tsy fiambenana ao ihany ko le efa varibarianana loatra eo anivony zay fakapana zay ka zany ny zavatra mitranga tamin'ny androny ty vehivavy anankiray atao hoe dina ity pasteur ty na ary araka nefa voalazanao teo dia nampitsorotana zavatra ngeza be mihitsy teo amin'ny tantarany Jakoba sy ty ny fiarahamonina ray manontolo tao amin'ny androny Amora sy Sekema ty lay fahafatesany lay mponina tao amin'ny toerana nisy any Sekema sy Amora de tadio tsara fa Andriamanitra tsy niteny manao hoe ary ngianotaka ny Amalekita sy ny Amonita sy ny Jebosita reo fa le fahafatesana teto fahafatesana vokatry ny naim-pony Jakoba mianakavy ka niteraka fisavoritana ary raha nisy kely foana de tratrany fitsaram-bahoaka ry Jakoba mianakavy noho ny fahotanany zanany vavy noho ny tsy fitandremany zanany vavy io pasteur raha mbola ataontsika foana hoe raha mbola fehezina azo fehezina ny zanakao de fehezo izy tena nompo an'Andriamanitra raha mpanompon'Andriamanitra ianao ka mbola azonao fehezina ny zanakao de fehezo izy anompo an'Andriamanitra ao amin'ny Samuel voalohany toko faharoa tadiditsika tsara nisy mpanompon'Andriamanitra lehibe anankiray loloavina tapoloha atao hoe Eli mpisorona be io Eli mpisorona be de nanany zanaka amin'ny rahalahy Hofiniasy Finiasa no anaran'ny zanany
dia tadiditsika tsara ngamba ny tantara fa mbola tao anatin'ny tovolahy eritrerina izy mirahalahy reo no ny teny Andriamanitra fa teneny reo zanakao reo anary reo zanakao reo satria matetika mandika ny lalàna ny fivavahana izy reo ny olona mivavaka izy tsy mivavaka ny olona manompo an'Andriamanitra izy tsy mivavaka dia nefa rany ny vetavetana izy mirahalahy ny mpanao intercession tao anatin'ny fiangonana ny groupe de louange tao anatin'ny fiangonana ny groupe d'accueil zay manjamanja kely tao anatin'ny fiangonana ny vetabetainy ho finiasa dia ozy Andriamanitra manao hoe noho ny tsy fandraisanao andraikitra ely mpisorona dia izao ho arikako ao anatin'ny ray andro izy mirahalahy reo dia zava-doza tokoa pasteur tena nataon'Andriamanitra zay lazainy satria lay fanabeazana nataony ely mpisorona dia tsy niatefa tany amin'ilay zanana fa safosafony tao le izy ary zany ry havana no masarotra ny toerana ohatra nay mpitoro teny to dia manana raikitra tena saripady mihitsy rehefa tsy mitoro ny fahamarinana izahay rehefa tsy mitoro ny sitrapon'Andriamanitra izahay ary mandrakariva dia misy ohatra hoe mety misy mpanakarena ao anatin'ny fiangonana anankiray tezitra amina pasteur rehefa toriana le fahamarinana de hoe zahay ala tao anatin'ny fiangonana za dia miteny aminao tena ny zavatra ohatrany zany pasteur mampiala ny tanàn'Andriamanitra ary tsika dia mametraka foana hoe alao elan'olona anankiray mety manana ny maizy azy toy zay elan'Andriamanitra mety olona anankiray ny anodina ny tenin'Andriamanitra satria mampirafy izy satria mijangajanga izy tsy voatery mmpanakarena rehetra fa tena misy mpanakarena matahotra an'Andriamanitra fa misy mpanakarena tena migideny io pasteur io mihitsy migideny io fiangonana io mihitsy hoe zao ihany ny zavatra azo toriana fa raha voatsy zany tsy alevako ny fahafolon-karenako tsy alevako ny volako dia manodina ny fahamarinana ao anatin'ny fiangonana ary rehefa vodina le fahamarinana anatin'ny fiangonana dia tadidio tsara miala Andriamanitra fa ianao sy mmpanakarena sisa mitavela eo ka rehefa tsisy an'Andriamanitra io dia tsisy ninona azo atao tsony ary zany navoan'ilay mpisorona be atao hoe ely satria tao amin'ny toerana anankiray atao hoe silo no nanompo an'Andriamanitra izy nanao lasa fisoronana dia vokatry ny fahotaniny zanany dia ozy Andriamanitra tsy teny ao silo tsony any amin'ny Jeremia toko fafito ao misy an'izay tantara zay fa niala tao amin'ilay trano mihitsy Andriamanitra tsy nety nyteny tao tsony Andriamanitra maina le fiangonana tao niala tao ny tanàn'Andriamanitra vokatry ny hoe fandavana n'ilay sitrapon'Andriamanitra tsy fandraisana andraikitra pasteur Eritina marina be zay pasteur zay zavatra lazainao zay ny fijangajangana tena anisan'ny fahotana mahafaty mampikorotana fiangonana ary mampiala ny tanan'Andriamanitra azanao be da be pasteur miezaka mafy mihitsy izy amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ary mametra-panontaniana mihitsy izy hoe maninona ny fiangonana ny tsy mandroso miezaka izy mitoro teny miezaka izy mitona olona miezaka izy mivavaka ho an'ny marary pasteur fa tsy sitrana ny marary miezaka izy mivavaka ho an'ny olana fa tafiditra ao anatin'ny fiangonana le olona vao mainka mitombo ny problème vao mainka mitombo ny problème dia mametra-panontaniana izy hoe fa maninona mihitsy ary niezaka rehetrarehetra ataoko ny tsisy vokany miezaka izy mifady hanina miezaka izy manao alim-bavaka fa zavatra anankiray ihany pasteur nanisany tena zava-doza araka ny teninao teo mahazo ny fiangonana ary ny viriosy anankiray tena grave be amin'izao tsika miresaka izao zay mampatitaka fiangonana resaka fijangajangana be da be ny pasteur mandefitra momba fijangajangana be da be mpitondra fivavahana no mandefitra momba fijangajangana ny resaka fijangajangana mandefitra tsy samy tory momba fijangajangana ary mieritreritra isika fa hoe mandefitra momba fijangajangana tsika mandefitra momba mifalitombo tsika dia mieritreritsika hoe iara-iasa amintsika ny tompo satria malemy fanahy tsika satria mandefitra dia mieritreritsika fa fahalemem-panahy zany ianao mahita ny oky fijangajangana ataon'ny chorale ianao mahita ny fijangajangana ataon'ny décone mpitendry zava-maneno io pasteur mpiara-miasa aminao io enonao zao mijangajanga izy ireo olona manana ndraikitra ao am-piangonana komity groupe d'accueil fantatrao zao fa saingy zao pasteur araka le teninao teo hoe mahita ny toeran'le olona ianao dia mandefitra ianao
ary feveranao fa le fandeferanao mahita andreo fijangajangana mahenao andreo de ozy ianao hoe ianao no malemy fanahy ka mandefitra ihany ko ny tompo fa Andriamanitra tsy mandefitra Andriamanitra pasteur Tovy tsy mandefitra amina zavatra ohatry zany tsy mandefitra amina fijangajangana ary mampikorotana zavatra be da be pasteur ao amina toerana anankiray zay misy fijangajangana pasteur de na tian'ny olona na tsy tian'ny olona de tsy maintsy misy fikorotanana raha voatafiditra ao amin'ny tokantrano ny fijangajangana mety raha vehivavy mijangajangana raha lehilahy korotana io zay pasteur raha vo tonga ao amin'ny toeram-piasana ny fijangajangana pasteur Tovy ao amina toeram-piasana ny korotana io ary io orinasa io hopotika tsy hoela hopotika tsy hoela io orinasa io raha vo mbola ao le fijangajangana zay pasteur Tovy azonao le izy raha vo ny fiangonana no mahazo laka ao anatin'ny fiangonana ny fijangajangana raha va amin'ny fifohazam-panao iezaka ka iezaka le mpitorotena iezaka ka iezaka mpitarika fiangonana sy ny pasteur ampandeha ny fiangonana io fa io tsy mandeha zany io pasteur mikatso raha vo ianao mieritratra andefitra ny fijangajangana hoe choral reo hoe tanora izy alefa eny any ny toroteny de toroteny malemilemy toroteny tsy manitsy ny fiainan'ny tanora tsy manitsy ny le fijangajangana tsy manitsy ny adalan'ny olona tsy mitaiza ny olona ao famasinana fa toroteny malemilemy manafosafo manambotambo fa hoe andro fahasoavana zao fa ny olona tsy azo tenenina mahery de zao mety anao toroteny malefadevaka tokoa ianao hitazomana ny olona mety anao toroteny mahafinaritra tokoa ianao hitazomana ny olona fa ny olona mety ho voatazonao anatin'ny fotoana fohy fa Andriamanitra miala ao araky ny teninao teo pasteur Tovy Andriamanitra miala ao ary rehefa Andriamanitra miala ao de zao aza manantena isy fanasitranana ntsony ao fa na ivavaka ao amin'ny marary ary ianao tsisy sosan'zanao aza manantena hita devoly mivoaka ntsony ianao fa nanao délivrance manahoana mpiandrinao ao vao mainka mampiditra devoly satria na de le mpiandry ary nge pasteur mijangajanga io manko virus a hainao virus zany miparitaka le izy io raha vo tsy voafehy aty am-piandohana de miparitaka tsikelikely moramora io de na ny olona tsy eritreretanao aza hoe anao de gaga hoe nanao koa ve le rangahy iny na le olona tsy eritreretina fa misy olona bonaika be tenao zay lo olona iny tena manam-pahendrena be le rangahy iny tena masiny de na io olona tsy eritreretanao de ho tafiditra satria le izy virus miparitaka azonao le izy ary zany no mahatonga atsika sa pasteur eto amin'ity fahita lavitra ity eto amin'ny radio sa miteny amin'ny olona le fotoana andraisana andraikitra zao pasteur inona ny tsy asa itsika mpitoroteny inona ny tsy asa itsika mpitondra fivavahana tena manitsy direct ny fahotan'ny olona inona ny tsy asa itsika manitsy direct ny fahotan'ny olona inona ny fa manino ianao ny kanosa sy sarita ohatrohatran'io za tena miteny pasteur hoe vanim-potoana fandraisana ndraiky fa marina nge le tenao teo any anaty Facebook feno fahotana any anaty internet fahotana télé fahotana eny andalana fahotana na izanaiza fahotana ao am-piangonana fahotana ka amin'ny fotoana mikombombava ny mpitoroteny ozy volazam-baiboly hoe ambomona tsy mahavovo de ho zava-doza zany pasteur Tovy ary de tsy maintsy korotana satria tsy araky ny eritseretana azy nge pasteur raha mijery nyty toy nyty tantarany Jakob teny ao ny fiafaran'le tantara hoe fijangajangana iny re mandeha nataon'le Sekema tamin'ny tamidina niteraka fahafatesan'olona maro ray tanàna zavatra tsy hita pesipesena ny vokatry na fijangajangana vokatry le adalana tsy hita pesipesena potika tsaky amina taranaka ary zany ny mahatonga atsika mampaheritsika ty pasteur ny mpitondra fivavahana sahira la mitory fa amin'ny fotoana ianao mikombombava tsy samy tory io fa ozy ianao aloha angatangatakandro de zao manomboka hiala ny tanan'Andriamanitra ary miomana ianao fa hiparitaka tanteraka ao anatin'ny toeram-pivavahana misy anao ny fijangajangana sy ny adalana ary rehefa tafiditra eo de miala ao ny tanan'Andriamanitra miala ny fifohazam-panahy zany nge pasteur no mahatonga atsika foana hoe ianao lasa be fialonana ny hafa
agy anao mahitany olona mandroso be fialonany anao mahitany olona mandroso de terina mirediredy tsy miteniteny foana fotsiny reny mpangalatrondro reny mpangalatrany zao nefa le ao anatin'ny toeram-pivavahana misy anao misy zavatra tsy voafe ao misy zavatra tokony fezinao tao misy andraikitra tokony no niraitsinao tao fa tsy niraitsinao de niala ny tanan'andriamanitra ka raha vo niala ny tanan'andriamanitra miala de mipatritaka le asan'andriamanitra fahazarana fotsiny sisa ny fidiranao am-piangonana pastera toko routine fotsiny sisa resaka fahazarana fotsiny sisa hoe iny izy ty hoe de fa ao fotsiny ny olona de hoe mivavaka fa hoe ato ny fiangonanay de ato hoe fa tsy atsapana inana intsony ny olona pastera tovy melohany amara-paranantsika amilalazy ny baiboly a de miteny manao hoe moa ataonareo zoy fieren'ny jiolava ity trano zay efa ny antsonany anarako ty ho Jehova matetika pasteur ny ahenonana zany atao hoe fijangajangana zany matetika dia ny ivelan'ny fiangonana fa am'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ao anatin'ny fiangonana mihitsy no tena ahenonana zany arak'le teny zay nambaranao teo dia ny hoe noho ny tsy fahaizana mandray andraikitra eo amina mpitondra fivavahana tahaka ny Jakoba ane tena nisy andraikitra Jakoba mihitsy raha ohatra ka nampianatra n'io zanany vavy io izy nitory ny fahamarinana tamin'io zanany vavy io izy na ihany ko arak'le terina natao tamin'ny voalohany te pasteur tsy eo ange le toerana nametrahana azy tsy eo le programme an'andriamanitra aminy de zay nalavo hitindra zanany vavy ty zavatra ray faharoa tena nandavo azy ihany ko pasteur tina de ozy izy le tenin'andriamanitra nyvakitsika teo manao hoe eo amin'ny andininy fahatelo hoe tia ny zazavavy isika de nanao teny malefaka mahafinaritra ilay Sekema lehilahy tsy mifora dia somary ohatrany hoe taratara tamin'ny dina zanaka vaviny Jakoba de inona zavatra natao nanao teny mandangolago teny mahafinaritra teny ohatrany hoe mahasarika zany mety azo verina raha hitarina kely nresaka manao hoe ndao iaraka amiko fa omeko anao ny lanitra eny amin'ny kitana sy ny volana tsika asianao antsika asianao no manala azy rehefa vita ny mary azitsika dadanay ohatra zao ny toerana misy azy dadanay tena ohatran'izao ny voalazy eto moa de hoe tena andrina be mihitsy ry zareo tena zay tena ohatrohatran'izao zay ividianako an'izao se ividianako an'izao enao inona ny akanjo tiany se inona sakafo zay zavatra rehetrarehetra ividianako an'le fiara ika farany tena mbola tsisy mpanana eto Madagasikara reny ianao ary raha tianao dia any amin'ny toerana ohatran'izao tsika isianao nanao vola tantely zany mety resaka nandeha teo dolidolo mihitsy tokatokafany teo avy ny lanitra ka tsy takatro be ny hazo fa ny farany mamy sy ny sisa de nalefa teo daholo ny teny malefadebaka rehetrarehetra dadanay mety izy moa olony zao tontolo zao de mety ny teny manao hoe rabainina manana vola be ohatran'izao any amin'ny banky izao ny compte rabainina any amin'ny banky de iny tokoa inona ny zavatra nitranga babo ny fony dina hoe itsana ny zava-mahoritsony azy zany satria idina ny fofombato ko tefa tena manana ny maizy azy kinanjo zay zavatra nitranga teo amin'izay no nandavo azy pasteur Hertina ary io foana le tenenitsika zavatra anaky telo atao anatin'ny baiboly tsy azonao toerana fantosirana mantosira voalohany fitsangajagana mantosira ny fitsangajagana Korintiana voalohany toko fahenina andiny fa 20 mantosira ny fanompo-tsampy ary ny anakiray fahatelo de izy manao hoe mantosira ny fakapana na mantosira ny filany ny tanora fanahy natao antosirany io fa tsy natao toerana zany hoe amin'ny toerana zay misy an'io zany pasteur de ny vahaolana re tompoko de ny mandositra ihany ireny fakapana fa hitanao fa mandavo iny ny anidina zanaka vaviny Jakoba teto tsy nantosirany fa vao mainka nitadiaviny mihitsy io aiza ny tena misy an'izy ty de nitsofoka atao anatin'lay toerana izy ka ianao rehefa mizazany zanaka vavy tompotany zany mahita be dehibe ianao mahita be dehibe mihitsy ianao za moa tsy teny hoe manandramany fa be dehibe zany mahatonga le hoe misy tovovavy kely vetivety eo verin-dalana tampoka mihemitra tampoka mampitomany tena mampitomany ray aman-dreny hoe lasa ohatran'izao ane le zanaka vavy iny satria ny zanaka vavy ny tompotany de mahita be dehibe mihitsy tena mahita be dehibe ka noho izany ry havana aza de manandrana re aza de manandrana fa
ny olona efa tany a de potika fa ny tsara indrindra ato am' jesosy ianao manana namana be diabe manana sakaiza be deabe anao ary tandrovo ny fahamasinana tandrovo ny fahadiovana mandosira ozy teo a ny fanahy ny fijangajangana mandosira ny filanan'ny tanora fanahy zany no lalana tena hoe afahan'andriamanitra miaro atsika izany ny tompo hitantsika riavana za mitodika ny tanora paster tovy hoe omany androany no avinao ampikorotana ny toy any tantara-piainanao io adalana sy fijangajangana andraka ny ramanao io ampikorotana no avinao io alamino androany no avinao alamino androany io mo paster ary zavaitsika foana ny fanambadinana ny lavandrindra amin'ny fiainana ny fotoana fanambadinana ny lavandrindra amin'ny fiainana ka aza korotanina aminao anatina fotoana fohy ry tanora malala isany ndo ivavaka ikatsaka ny fahamasinana sy ny fahamarinana fa ao ihany nao fanamandamy mazavy be dabe isotra ny tompontsika paster dia raha herinao efa tena mikorotana ny fiainanao ry paster ny asan'andriamanitra ny tokatranonao ry ray aman-dreny vokatry ny fitsangajangana de mibeba mifona amin'ny tompo de mitenena am' jesosy vonona io zay fa tompo mbola mandraytsika paster tovy vavaka asika mankasirika indrindra raha io raha afaka nandray zany teninao zany zay mino zay tompo fa izany fampianarana teny menao anay zany dia afahanay manodingy ana amin'ny fanomponanao jesosy io maro amin'ny retolona ireto ny tena mikorotana ny fiaina tokatranony vokatry ny fijangajangana ataony ny vadiny fampirafisana ataony ny vadiny vokatry ny adalana ataony ny zanany lasany zanany vavy mikorotana ny fiangonana mikorotana ny fiarahamonina vokatra na fijangajangana tompo za mino fa ireny teninao fampianarana irenany dia anovanay anova amin'ny fomba fijerinay ary tonga na iaina amin'ny sitraponao iaina amin'ny teninao ary mino fa ireto vahoakanao mpanaraka fandarana de hotahinao manokana hoarovanao manokana andray fahasoavana manokana zay miaraka aminao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen eny ary paster fa de zay ngamba ny azony tenena tetanao zay ny fotoanantsika tamin'ity androany ty a ho amin'ny raha pitso a mbola hotoizantsika indray a izany afatra mahafinaritra izany tain'andriamanitra to ny numéro téléphone azo paster numéro téléphone de matetika momby seho amin'ny eo ambany eo a fa averiko ihany a 034 33 24 543 06 033 24 543 06 na ny 034 04 362 67 hotainy tompotompoka eny ary paster zavatra anankiray resaky fotsiny dia amin'ny sabotsoavy zao a mitoy le vavaka délivrance koavana de koavana tsy le hoe délivrance ny tena ilaina fa ny fiainatsika miova tsika paster tena sama metraka fanamby amin'ny olona ary samy teny amin'ny olona hoe tena anova amin'ny fiainanao andriamanitra indrindraindrindra ho anao tsy manana fiangonana reny ny tena asaina fa raha ianao ndray fa mahatsiaro efa afaka manana ny fiangonanao ianao mahatsiaro efa hoe olona tahin'andriamanitra inona moa fa de fa tazony mafy ny tany mafy ny finoanao fa indrindraindrindra ho atsika tena mbola ao anatina zavatra manahirana no asaina etsy amin'ny samafy tanjombato no anasananao nyty fotoana ity a dia etsy mongo ty andrefa nambojanary no anatanterantsika izay fotoana lehibe sy koavana zay hotahiny tompontsika menakafy sabotso avy zao amin'ny 7 ora maraina tsy diso io fotoana io paster tofy toko tainy veloma daholo eo